Fanafody e. Fanafody. Marary andro. Fanafody. Kokoa daholo ny zanagasikara rehetrarehetra. Isika malagasy dia mba aoka izay ilay hoe tonga amin'ilay fitenenana hoe malaina ny sasatra. Maninona malaina ny sasatra e? Voaingana izao ilay hoe ho avy ny bac, ho avy ny BEPC dia mila sujet ianao hoe vidiana ilay izy dia iny no ianarana. Dia natao inona fotsiny ary nandaniana fotoana ianarana nandritran'izay herintaona izay fa tsy te hampiasa saina. Rehefa miasa ianao avy eo lasa asa tsy mifanaraka ny zavatra nianaranao no atao dia eo ianao vao marary saina tsy maintsy hiasa ange. Malaina sasatra isika malagasy noho izany mba aoka izay mila misasatra ianao izay vao mandray mivaly ny asa saranao fa aza manantena matam-bonina. Mila fanafody. Tonga fotoana mila fanafody. Tena mila fanafody fa malazo be ilay lataka. Mila fanafody ako fa tena marary an-doha. Mila fanafody fa tsy miverina ny fadim-bolana. Ny fanafody dia natokana ho an'ny olona marary, azo lazaina hoe tena marary, malemy eo am-bofandriana, tsy mahavita, tsy mahetsika sy azo lazaina hoe tena efa tsy fidiny hozy ilay fitenenana. Natao ho an'ny olona efa tsy fidiny iny fanafody. Fa ianao olona matanjaka be ohatran'ny omby dia ataonao inona fanafody. Na lehilahy na vehivavy dia mahazo an'ity resaka ity daholo. Aoka izay fanafody. Isika firenena mahantra, tsara ho fantatry ny rehetra ity. Ary eto amin'ilay fanabeazana eto mbola averiko ihany. Iny fanabeazana omena antsika iny dia natao hamotika ilay taova manamboatra zazakely. Ny atody izany ho an'ny vehivavy voalohany indrindra satria isika tsy maintsy mamoaka atody dia natao hamotika ny atody. Ny mpitondra antsika tsy tenana hoe fero ny zanaka. Sarotra be koa izany satria ho mafy loha indray malagasy c'est lui le président. Dia any izany any fanabeazana no ataon'ny zareo anazy dia efa vita iny. Noho izany ho anao ilay te raha tianao ny hanana taranaka hajanona aloha ilay fanabeazana miteraka, vita ny fiterahana, ao aorianan'izay ianao vao manao fanabeazana tsy misy olana raha misy olana any aoriana. Marary fadim-bolako dia ahoana izany mio fanafody aho? Raha nakany amin'ny dokotera ianao nomeny dokotera fanafody hohanina satria hampiverina fadim-bolana, tsy miverina ilay izy, tena rary an-doha, tena tsy mety. Fa ianao na dia nakany amin'ny dokotera anga tsy nanadihady. Inona avy ny dokotera no tokony atao? Inona avy ny sakafo tokony ho tandremana? Sao dia misy rejima tokony atao ve dokotera? Izany ange atao daholo e. Rehefa miditra ato anaty vatantsika ny fanafody dia tsy maintsy andeha hamotika ilay rà aloha voalohany indrindra, ny fikorianan'ny rà ao anaty vatantsika. Dia mila izany ianao rehefa mihinana fanafody tsy maintsy misotro rano betsaka, tsy maintsy salama tsara, tsy maintsy ampy-torimaso tsara mihitsy ihany koa, ary misakafo ara-dalàna maraina, atoandro, hariva. Ny vavony potika ilay fanafody. Malaina be fa tena tsy mety amin'ilay ilay fanafody. Tena tsy mahainakana mangidy be vahoaka loka. Fomba ahoana moa ilay fanafody no hiasa nefa izany no ataonao? Dia avy eo ianao tena tsy nety nataon'ilay dokotera tarifa tsy mahay ninona fa andeha hitady dokotera. Izay. Ny fandaharam-potoananao isan'andro dia soraty. Maraina mikotrana kely, mihinana rejima kely, andeha hiasa amin'ny firy, dia amin'ny atoandro indray inona sakafo hohanina, dia izao amin'ny hariva inona avy ny tokony atao fandaharam-potoanako. Rehefa hatory dia inona no tokony atao? Jereo tsara dia rehefa dinio ohatra indray ianao narary an-doha androany. Tena tara kely kay moa zahako natory tamin'ny alina. Dia tsy maintsy enjehana izany rapitso fa tsy maintsy matory aloha. Hitanao izany? Voatsabo ny vatanao. Tsy mila fanafody intsony ianao fa izay dia efa voatsabo ny vatana. Ianao ange raha makany amin'ny dokotera ianao dia mahazo consultation. Ary mahafinaritra ny dokotera mahita olona marary. Izay mahalafo be an'ilay manao consultation.
dia miakatra be koa fanafody satria ny olona marary tsy be dia be ny olona marary fa tsy indraindray ihany. Dia izay kojakojay vatana, kolokoloy vatana dia mety. Ho an'ny lehilahy hoe mia fanafody rangahy zay fa tsy lay dia tena malazo be rangahy lehilahy taka dia ahoana izany tokony atao. Misy vidéo anankidimy milahatra eo amin'ny farany ambony amin'ny page ireo. Kotrana kegel, tahan'ny testostérone, ny libido ary régime sakafo. Enaro ireo efatra sa dimy izy ireo milahatra ireo dia enaro ireo mianatra an'ireo isan'andro lahy. Maraina régime kely, kotrana kely, misakafo ara-dalàna maraina atoandro hariva. Ohatran'ny tara kely zahako ny avy niasa tamin'ny toka dia atoro fa tsy mahavita Facebook tsofa reraka be koa ny bandy maika foaingana rapitsy fa tsy ampy intsony toromaso. Zany ny atao fa tena maraina tonga dia malaina be tena ohatran'ny tsy metimety ny bandy. Amin'ny hariva indray ohatra tena reraka be ako aloha indray ronga hiary toroto. Fa ahoana ianao ve te ho salama ianao dia ianao tsy mieritreritra ny hiketrika, tsy ho salama zany koa ianao. Itanareo zany mbola averiko ihany tsy reraka ako miteny isika malagasy firenena mahantra tsy mahazaka mividy fanafody any amin'ny tany mandroso isika ary ny fanafody tonga eto amintsika dia fanafody efa ina moa izany trié ozy ilay fitenenana efa natokana ho an'olona mahantra hoe isika tsy mahazaka ilay tany fahefan'ny olona any amin'ny tany mandroso dia tsara ho fantatry ny tsirairay izay. Raha azonao atao ny miala fanafody tsy mihina fanafody dia hajanona kolokoloy vatana. Dia izay. Mankasitraka tompoko.